Vatsimpana etinineny Ratovelo Jacqueline. Andriamanitro, mpamonjy sy mpanafaka anay ianao aza ela Jehova o. Amen. Ivavaka isika tompoko. Faly sy ravo izay olonao rehetra ry tomponay sy mpanjakanay, raha mbola afaka manondrika ny foamam-panahinay eny ny tenanay rehetra eto ambany fahasoavanao, mba hiarahabanao ray, hidera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao, satria mendriky ny fahalehibeazanao, mendriky ny fahamasinanao ary ny fahefana feno izay anananao izany rehetra izany tompo malala. Misaotra indrindra anao ihany koa izay Jesosy, satria mbola novelominao indray ka nahatratra izao maraina vaovao izao, novelarinao teo anatrehanay tokoa mantsy ny fahazavana sy ny fahatsarana rehetra avy aminao. Misaotra indrindra ihany koa Jesosy fa mbola afaka hiatrika ny voninahitrao izahay, afaka iombom-bavaka miaraka aminao eto koa ankehitriny, afaka andre ny afatrao Jesosy malala, ny afatrao izay mitondra fananarana ho anay, mampahery ary mampitraka anay, ary koa anitsianay ny lalandisonay rehetra Jesosy malala eo am-panarahana anao. Nefa alohan'izany rehetra izany dia mba miangavy izay tompo, mba metezany nasa sy anadio ny foamam-panahinay amin'ny alalan'ny rahasoanao, mba tena afaka andray tsara hitahiry izany teninao izany izay ao am-ponay. Dia mba avelao koa ny fanahy masinao tompo, mba hitoetra malalaka ao anatinay, anokatra ny masom-panahinay ary koa hampahafantatra anay ny sitraponao. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa efa vonona izay hiaino sy hankatony didinao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy no angatahanay sy anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana tanteraka ry havana no hiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, ary mbola fary ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Miteny angalantsika fampaherezana ry havana ho vatsintsika amin'ity maraina ity, dia izay hitantsika eo amin'ny boky ny Isaia toko faraika amin'ny 10, ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Isaia toko faraika amin'ny 10, ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Ho vakiana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Mifoaza, mifoaza, mitsangana ry Jerosalemo, izay efa nisotro ny kapoaka ny fahatezerana avy tamin'ny tanan'i Jehova. Eny, ny kapoaka gobelia mampiraikiraiky dia efa nosotronao ka notrohinao mba amin'ny faikany. Tsy misy mitondra azy ny zanany lahy rehetra izay naterany, ary tsy misy mitantana azy ny zanany lahy rehetra izay notezainy. Izao zavatra roa izao no anjohanao, iza no anony ny alahelonao, fandravana sy fandringanana ary mosary sy sabatra, koa ataoko ahoana no fampionona anao. Ny zanakao lahy efa reraka ka miapokapika eny anjoron-dalambe rehetra eny, tahaka ny diera ao anatin'ny fandrika rato. Eny, tahaka ny olona rakotry ny fahatezeran'ny Jehova sy ny teny mafy ataon'Andriamanitrao. Koa miainoa izao ianao irailay ory sy mamo tsy amin'ny divay. Izao no lazain'i Jehova tomponao, dia Andriamanitrao izay mandahan-teny ho an'ny olony. Indro esoriko eny an-tananao ny kapoaka mampiraikiraiky, dia ny kapoaka gobelian'ny fahatezerako. Tsy hisotroanao intsony iny, fa ataoko eny an-tanan'ny mpampahory anao kosa, dia izay efa nilaza taminao hoe miankohofa mba ho itsahinay. Ka dia nataonao ho tahaka ny tany ny tenanao sy ho tahaka ny lalambe ho an'izay mandeha eo. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no andraisantsika vatsy amin'ity maraina ity. Iza tokoa moa ireo olona izay nanambaran'Andriamanitra ny afatra eto hoe mifoaza, mifoaza ary mitsangana. Miverimberina tokoa ry havana ny teny fikasan'Andriamanitra eto mba hanaitra ny Jerosalema izay efa trotraky ny ati-piainana tanteraka, ary misotro koa ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Fantatra tokoa mantsy ry havana fa ny firenena ray manontolo mihitsy no efa tapitra reraka ny fahababoana, reraka ny fahamaizan'Andriamanitra noho ny fahatezerany. Hita eto ihany koa fa teo anatrehan'ireo karazam-pahoriana maro ny anjady tamin'i Jerosalema,
dia antra sy honena ny tompo ry havana ka dia nihevitra hanafaka azy amin'izany fahoriana lehibe izany ka dia nisoro ny teny an-tanany a ny kapoaka mangidy mampiraikiraiky izay nisotroan'izy ireo ary voalaza eto koa fa izany ilay goblian'ny fahatezeran'Andriamanitra. Nalahelo mafy tokoa mantsy ry havana ny tompo satria Jerosalema dia efa tanàna nofidian'Andriamanitra, tanàna masina, kanjo dia niodina tanteraka tamin'Andriamanitra ary dia natolotr'Andriamanitra teo am-pelantanany ireo firenena lehibe izy. Ary dia tena nangidy tokoa ny kapoaka nosotroan'i Jerosalema tamin'izany fotoana izany, nandevozin'ny Kaldeana izy ary Babilôna dia nihevitra mihitsy ny ambabo azy mandrakizay ao anatin'ny fampahoriana sy ny fanadevozana tanteraka. Raha ny marina izany dia tena niaina tao anatin'ilay kapoaka goblian'ny fahatezeran'Andriamanitra mihitsy Jerosalema, izany hoe niaina tao anatin'ny fiomezana sy ny fanakoran'ny fahavalony, niaina tao anatin'ny fahavoazana ara-materialy be dia be, tao anatin'ny fahasimbana ary ny faharavana maro ihany koa, niaina tao anatin'ny mosary lehibe ihany koa. Tena izay rehetra miodina amin'Andriamanitra tokoa ry havana dia tsy maintsy misotro ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra foana ary miaina ao anatin'ny fahamaizany tanteraka ihany koa. Raha ny fijery ny firenena ray manontolo tokoa dia tena nandrepirepy sy nahita lalana intsony, toa ny tsy tompony tena nintsony izy fa toy ny olona mamo, tsy fantany intsony izay tokony ataony ka dia very tanteraka ny maha izy azy noho ny fijangajangana maro nataony tamin'Andriamanitra, ny tsy fahatsiarovany ireo fahasoavana be dia be nomen'Andriamanitra azy ary koa noho ny tsy fankatoavany sitrapon'Andriamanitra. Teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia natsiaro resy tanteraka Jerosalema, tsy nanan-kambara intsony, toa tsy afaka mamonjy azy koa ny olona amin'ny fahoriana lehibe izay nianjady taminy. Dia tamin'izany fotoana izany indrindra ry havana Jesosy no niantso azy ireo hoe ka nitondra teny fampaherezana nanao hoe mifoaza mitsangana fa tsy hisotronao intsony ny kapoaka goblian'ny fahatezerako. Raha jerentsika ny toko 2:15 na ny 1:1 sy 2 fotsiny aza dia mbola mampahery an'i Jerosalema ihany ny tompo manao hoe mifoaza dia tafio ny fitafianao tsara tarehy, ahitsany ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana ary vahao ny fatorana amin'ny tendanao ry ziona zanaka vavy babo. Andriamanitra ry havana ilay nanafay dia mbola izy ihany no manome fampaherezana eto fa hitsahatra avokoa ny fahoriana sy ny fijaliana rehetra. Vitany izany satria izy Jehovah Andriamanitra mihitsy anie no mampisy sy mamela ny zavatra rehetra hitrange. Izy no hitsangana ka hiaro ny olony ary hamaly izay rehetra mampahorina ny zanak'Israely. Tsy mba mampatsiahy antsika ny tenin'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana ve izany manao hoe raiko mba esory eto amiko ity kapoaka ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Jesosy Kristy tokoa mantsy ry havana, ilay zanak'Andriamanitra, izy no nanetry tena nisotro ny kapoaka mangidy noho ny fahotantsika. Niaritra ny fangirifiriana faratampony izy ary nanolotra ny ainy ihany koa ho faty teo ambony hazo fijaliana ka nandatsaka ny rano mba ho famonjena antsika, mba hahazoantsika famelan-keloka sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ary fifaliana sy feno tanteraka ihany koa rehefa nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika. Jesosy Kristy tokoa ry havana no efa nanorotoro ny fahotantsika rehetra ary ny asan'ny satana rehetra izay mbola mitady hanangoly antsika dia afaka apetrakintsika sahady eo ambany faladian'i Jesosy Kristy avokoa. Raha nanaitra ny Jerosalema tokoa mantsy Jesosy ry havana dia hita fa tena naniry mafy tokoa izy hanafaka ny Jerosalema amin'ny fanadevozana azy ary amin'ireo karazam-patorana mbola mahazo azy ihany koa. Ary dia nasainy ny firenena ray manontolo tao Jerosalema mba handray azy amin'ny voninahiny, dia nomeny teny fanantenana lehibe Jerosalema tamin'izany, eny ilay Jerosalema tanàna masina, na dia efa vao novetavetain'ny jentilisy aza dia mbola nioteneniny ihany hoe aza matahotra fa hiova izany rehetrarehetra izany, fa ny olona rehetra ao Jerosalema dia ho tonga olona masina avokoa. Nasain'Andriamanitra ny fo sy nitsangana Jerosalema satria ho avy tokoa Andriamanitra ry havana
amadika ny tsirariny rehetra ho rariny isihintsiny koa ny firenena zay niedinedina tamin'ny seza fiandrianany dia tsy maintsy adarabiny ho rava tanteraka. Jerosalema zay efa niaina tao anatin'ny fahoriana ihany kosa dia nampanantenain'Andriamanitra fa tsy maintsy ho vonjeny sy ho afahany amin'ny fatorana rehetra satria tsy ho avelan'Andriamanitra ho babo mandrakizay izany izy. Andriamanitra tokoa ry havana tsy maintsy haneho ny heriny sy ny vonahiny ary ny famirapiratany lehibe ao anatrehan'i Jerosalema ary ny fiverenany dia tsy maintsy mitondra fiadanana. Ny tanjon'Andriamanitra ho antsika rehetra tsirairay avy koa ry havana dia hamonjy sy hanafaka antsika rehetra izy, hamerina antsika ihany koa eo aminy. Dia izany indrindra ny ry havana no nanolorany an'i Jesosy Kristy ilay zanany lahatokana mba ho faty hamonjy sy hanafaka antsika ary koa hamahany geja mbola mamatotra antsika rehetra. Kanefa na izany aza Andriamanitra koa dia tsy mitsahatra fa mandinika sy manara-maso ny fiainantsika tsirairay avy isan'andro dia fantany amin'izany fa mbola marobe tokoa isika, eny fa na dia isika kristianina aza no mbola babon'ny fahotana maro isan-karazany, be dia be koa ny mbola voafatotry ny fahazaran-dratsy maro. Koa ny vahaolana tsara indrindra nomeny ny tenin'Andriamanitra ho antsika ry havana dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ilay tokana irery ihany. Izy no mamahantsika amin'ny aizina mba ho ao amin'ny fahazavana mahagaga isika. Izy no mampiaiky antsika amin'ny fahotantsika ahatonga antsika olom-baovao. Izy koa ilay mpanasitrana ny aretintsika rehetra na ara-nofo izany na ara-panahy. Izy ihany koa ilay mpiaro antsika isan'andro mba tsy ho rembiny devoly fahavalontsika isika. Jesosy Kristy ihany koa ilay mpitahiry antsika rehetra ao ambany elany dia tsy misy mahakitika antsika tokoa na andro na alina, eny tsisy mahakitika na dia ny volondohantsika aza. Koa raha izany ilay Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra antsika ry havana mba hamonjy sy hanafaka antsika, tsy aleo ve tsy hiambahamba intsony isika fa andeha atolontsika ho azy ny fontsika iray manontolo, andeha isika ho ity azy amin'ny fontsika rehetra ihany koa, ho ajaintsika sy hankatoavintsika izy ary ho tompontsika ihany koa satria mendrika sy rariny ho an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mpamonjy sy mpanafaka antsika tokoa izany ry hava malala ao amin'ny tompo. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra raina izay any an-danitro, resy lahatra tanteraka tokoa izay olonao rehetra amin'ny fitiavanao, ny famindramponao ary ny fikasanao tsara rehetra ataonao aminay. Menatra sy mangahy tanteraka n'izay Jesosy satria mahatsiaro tsy mendrika tokoa amin'izany fitiavanao izany. Maditra mafiatoka tokoa mantsy izahay ka miaina mandrakariva amin'ny fandavana ny sitraponao, amin'ny fanaovana tsinotsinona anao. Tsy sasatra izahay no mihodina aminao tompo, manalavitra ary mandao anao mihitsy aza satria maminay loatra ny fiainan'izao tontolo izao. Tsy manam-paharetana koa izahay amin'ny fitondranao ny fiainanay, tsy mahandro ny valimbavaka avy aminao izahay ka dia lasa mitady famonjena any ankafa. Dia tsy mahagaga Jesosy raha tratra ny fahatezeranao izahay ka dia tsy maintsy misotro ny kapoaka gobli ny fahatezeranao. Fantatra koa anefa tompo malala fa tsy fidinao anao mihitsy ny hampahory anay fa tianao loatra izahay ary honeny ianao Jesosy malala fa tsy tianao hisy ho very izahay ka tsy tia afaka andova ny lanitra ao dia tsy maintsy anarinao izahay, tsy maintsy ho faizinao ihany. Mamindrafo aminay Jesosy malalo, mamelany elokay amin'ny fahamarinanay rehetra ary mba meteza koa nadio anay amin'ilay raha soanao mba hadio tanteraka izahay, mba azahoanay famelan-keloka ary koa mba ho tonga ho rikoriko-pahotana izahay ka tsy ho tratrany fahazaran-dratsy intsony, tsy ho tratran'ireo karazana geja maro isan-karazany intsony eo amin'ny fiainanay fa tena ho tonga olom-baovao tanteraka tokoa. Aza mitsahatra nefa Jesosy manampy anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanokatra ny masom-panahinay, hitari-dalana anay ary koa hitondra anay any amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Dia hibitsika aminay koa ny fanahy masinao isan'andro isan'andro, ahafantaranay ny sitraponao, ahatanterahanay ny izay tena tiana ho tanterahana Jesosy araka ny sitraponao. Dia ho tanteraka tokoa n'izany. Amen. Jesosy Kristy tokoa ry havana, lay mpamonjy sy mpanafaka antsika, izy no toko hanolorantsika ny fanahintsika.
raisoa nitsodranomasina avy amin'andriamanitra raintsika hitahy antsika anie Jehova ka hiaro antsika ampamirapiratra ny tavany amintsika anie Jehova ka hamindra fo amintsika anandratra ny tavany amintsika anie Jehova ka mbola hiteny amintsika indray androany hoe aza matahotra ry ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao mahereza eny mahereza ho tanteraka tokoa an'izany aleloia amen.